fanasitranana ilay jamba. Vokatry ny ota tokoa ve no mankarary, ary iza ho anao Jesosy amin'ity androany ity. Manasanao mpitiavana indray anatrika izany loha hevitra mahafinaritra izany. Dia faly miarabanao indray amin'ity fotoana sarobidy iaonako aminao ity. Ny fiarabana tokoa mantsy no fiandohan'ny fiaonana. Ny fiarabana tokoa mantsy no maneho ny ao am-po ny fifaliana, satria tafahoana aminao mpiara-midinika amiko. Koa raha tafahoana isika dia tiako ny hanonona ny fiadanan'ny Tompo ho anao sy ny ankohonanao. Ka raha andinika izao loha hevitra izao isika dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay amin'ity talata fahavalo ny volana oktobra ity, rehefa no tantaninao nandritry ny alina mangina no foazonao ka tafahoana soamatsara indray amin'ny alalan'izao fiarahanay mandinika ny teninao izao. Mamela ny heloko ahy, ary ka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny ary raha hiaraka handinika ny teninao izahay dia aoka ny fanahy ny fahazavana, ilay fanahy mpitaridalana, ilay fanahy masina mpampianatra no ampianatra anay, no ametraka ny teninao ho tonga fiainana ho anay tsirairay avy. Dia mita iny mpiaino, mita izo mpiara-midinika amiko izao, fa nivavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Reriany. Amen. Ry havana, ry mpiaino namako, marary ve ny zanakao vokatry ny otany ray aman-dreny ve? Inona ny zavatra mitranga? Eto amin'ity tantara ity dia nisy lehilahy anankiray voalaza fa jamba hatry ny fony vao teraka izy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahasivy ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa no vakitsika. Ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianana nanontany azy hoe, Raby eo, iza moa no nanota io lehilahy io va? Sa ny ray aman-dreny no dia teraka jamba izy? Mafy izany hoe jamba izany. Tsy mahita na inona na inona. Aretina mavesatra izany. Ary zay no nahatonga ny mpianatra nanontany, iza Jesosy eo no nanota io lehilahy io ve sa ny ray aman-dreny? Dia namaly Jesosy amin'ny andininy fahatelo. Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreny, fa ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Renay mpiara-midinika amiko, nampifandray sy ny mpianatra tamin'ny fahotana ny aretina. Ary hitantsika tsara fa raha nanontany azy Jesosy, dia Jesosy tsy mandà velivelo hoe mety hisy fifandraisana tokoa eo amin'ny fahotana sy ny fahoriana. Fa eto amin'ity tantara ity kosa dia nasongadin' Jesosy ny fisian'ny tanjona ambony dia ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanasitranana. Raha mijery tokoa mantsika ny tantaran'i Job dia hitantsika tsara fa tsy vokatry ny fahotana no nahazo ny aretina teo amin'ny Job. Ary zay ny ilantsika fitandremana. Sao mantsika rehefa mahita olona marary dia tonga dia miteny manao hoe nanota iny olona iny. Fa ny zavatra nahazo an'i Job dia tokony hahatonga antsika hitandrina fa tsy voatery hifandray amin'ny aretina mandrakariva, amin'ny fahotana mandrakariva akory ny aretina izay mahazo ny tsirairay avy. Fa teto dia izao, nijery Jesosy, taritin' Jesosy ny sain'ireto mpianatra ka nampitamberin' Jesosy tany amin'ny tantara famoronana ny toe-javatra natrehan'ny maso teto dia ny namoronana ny olombelona tamin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny vovotany ao amin'ny Genesis toko faharoa ka ny andininy fahafito. Ary dia voalaza fa nanao feta Jesosy mba hanomezana an'ilay jamba izay tsy nananany
hatrany am-boaka. Tena nanaraka ny firafitra mitovy amin'ny fitantarana mahagaga io Matthieu sy Marka ary Luka. Fanehoana le olana, fitondrana ny olana eo amin'i Jesosy, ny fanasitranana ary ny fahatsapahana niarany tsy fahasalamana, ny fahasitranana rehefa avy eo. Hitantsika efa niteraka ady-hevitra mantsy ity toe-javatra anankiray ity. Teraka ady-hevitra ka natonga ny rehetrarehetra manao hoe iza moa ity Jesosy ity. Nanasitrana ilay jamba Jesosy. Inona ny zavatra nitranga? Eto dia tiany Jesosy ilazaina ho tarihina amin'ny sain'ny olona amin'ity fahagagana ity fa Jesosy ny fahazavany izao tontolo izao. Andininy fahadimy amin'ny toko fahasivy. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavany izao tontolo izao. Eto amin'ity toe-javatra mampalahelo ity ao anatin'ny fahazambana ity no tiany Jesosy hitarihana sain'ny tsirairay avy fa Jesosy no fahazavana izao tontolo izao. Ary dia voalaza fa rehefa avy nilaza zany Jesosy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora izy ka ary nahosony tamin'ny mason'ilay jamba izany. Ary hoy izy tamin'ilay jamba amin'ny andininy fahafito, andeha sasao ny masonao any amin'ny faria Siloamo, izay atao hoe raha adika ny rahina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Jesosy no fahazavany izao tontolo izao. Jesosy ilay fahazavany ho ahy sy ho anao. Raha mbola ao anatin'ny fahazambana isika, Jesosy dia manaiky fahazavana eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny andininy manaraka dia zao no voalazany rehefa sitrana le lehilahy dia gaga ny rehetra. Eo amin'ny andininy fahavalo. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka taloha izy dia nanao hoe tsy ity va lay mipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ty. Fa hoy ny sasany, tsia, fa tahaka azy ihany. Ary kosa ny sasany, izaho no izy. Dia hoy ny olona tamin'ny andininy fahafolo, ahoana no nahiratany masonao? Ary izy namalaka nanao hoe ilay lehilahy atao Jesosy no nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe makanesany Siloamo ka sasao ny masonao koa nandeha aho. Dia nanasa azy ka dia nahiratra. Re mpiara-midinika amiko, tsy ny salasala ity lehilahy jamba ity rehefa nirahany Jesosy makanesany Siloamo sasao ny masonao. Ao anatin'ny fahazambana no nanehoany Jesosy an'izany fahagagana izany. Sitrana ilay lehilahy. Sitrana izy, nahiratra ny masony amin'izao fotoana izao. Ary dia izany ny zava-dehibe teo amin'i Jesosy. Voalaza eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo anefa dia izao ny zavatra nitranga. Andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Ary ilay jamba taloha dia nientiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratiny ny mason'ny lehilahy. Mahafinaritra ry havana. Fa amin'ny andro sabata dia azon'Andriamanitra atao ny mampahiratra ny fijerinao, mampahiratra ny masonao. Sabata no nanaovan'i Jesosy io fahagagana io. Fa iza marina moa Jesosy? Eto Jesosy no ilay fahazavany izao tontolo izao. Sahiran-tsaina ireo fariseo satria no hiverina izy ireo ho fampandika ny sabata Jesosy. Ary dia niteraka ady-hevitra izany ary niteraka fisaran-tsaina izany toe-javatra izany. Zao no voalaza amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy izany satria tsy mitandra sabata izy. Izay ny fomba fijeriny sasany. Ary ny sasany, ataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? Dia ny sara-tsaina izy. Etsenkilany izany dia milaza manao hoe tena tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy izany. Ny andaniny kosa dia milaza manao hoe ataon'ny lehilahy mpanota ahoana manao fahagagana toy izany? Dia ny sara-tsaina izy. Teto dia nitarika ny saina manao hoe fa iza marina moa Jesosy. Teraka ady-hevitra izany. Ka dia androany dia hitarika ny sainao hoe
iza ho anao Jesosy. Ekenao ve ny fahazavana zao ny tontolo izao azy. Tiako raha raisinao zany ka izy no hitandrika anao amin'ity androany ity, amin'ity tontolo andro ity, izy ny anome fahazavana-tsaina, fahazavana eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra, satria Jesosy dia afaka manasitrana ny fahajambana misy eo amintsika tsiraray avy. Ka dia andeha indray hiaraka hivavaka isika hamarana antsika izany loha hevitra mahafinaritra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misotranao izahay fa nampahafantarinao tao amin'ity fotoana ity fa Jesosy no fahazavana ho anay. Jesosy ilay afaka manasitrana anay, ary Jesosy no Andriamanitra izay afaka manao fakakana enikeo eo amin'ny fiainanay. Mitahi ary anay tsiraray avy, mitahi izao mpiaino izao, ary aoka ianao no ekenay ho fahazavana ho anay mandritra ity tontolo andro ity. Nivavaka tonononay sy angatany amin'ny anarana Jesosy ihany. Amen.